Mpifaliana ndray tokolasy tomovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra on RTV o amin'ny ity alina ity no manasantsika rehetra ampanajana anaraka sy anjoetra amin'ny farany antsipriam-bavaoantsika ao amin'izao alina izao ireto ary ny alohateny-bavao. Efa miha-tsara ny toe-pasalaman'ireo zaza anankiroa izay voadonan'ny fiara mpisava lalan'ny Praiminisitra Tsay Christian. Nanolotra vola 10 Dolara ao anatin'ny basket fund ny fitondram-panjakana Alemana hoento manana ny fanomanana ny fifidianana eto amintsika. Misy rivo-doza mihaodihaody any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara saingy tsy ahina ny fidiran'ny antanety eto Antananarivo. Nanomboka androany ny fanadinam-panjakana BACCALAUREAT Nizotra tamin'ny atsakany sy andavany ny andro voalohany. Ny antsiprian'ireo vaovao rehetra ireo dia hosataritsika amin'ny maresaka ara-politika eto Madagasikara akatoko ny fifidianana izay ho filoham-pirenena isika amin'izao fotoana izao. Mandeha ihany koa ny karazana fitsapana ny hevitry ny vahoaka maro samihafa ny anatiny tamalotra serasera ireny fa eo ihany koa ny fanokefitra izay hoentin'ny olom-pirenena ao anatin'izay tamalotra serasera izay misy ary ny fanadihadiana mahakasika ny mety vato azon'ireo kandida ao anatin'ity fanadihadiana hoentin'ny toky Benjamina ity. Iray volana sy tapany mialohan'ny datin'ny 7 Novambra izay hanatotosana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany dia betsaka ny fikambanana na sapan-draharaha iraisam-pirenena manao ireny fankankevitra na sondage ireny. Ao anatin'izay fankakevitra izay no ahitana ny fironan'ny mpifidy ny amin'izay vato alatsany amin'ny fifidianana filoham-pirenena io. Ity zao misy fankakevitra iray na sondage izay nataon'ny HJRA na ny Centre International d'Études de l'Opinion Publique. Ao anatin'ny fankakevitra izay nataon'izy ireo ny volana septambra ity no hoanehoan'izy ireo no mety ho fironan'ny mpifidy ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Tao anatin'ireo olona izay nanontaniany HJRA tamin'ity fankakevitra ity dia manodidina ny 9.3 no mety hifidy an'Andriamatoa Andro Rajoelina. Eo amin'ny laharana faharoa no misy an'Andriamatoa Marka Ravalomanana 2.7 Eo amin'ny laharana fahatelo ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina 2.1 izany hoe tsy mifanalavitra amin'ngiahy Marka Ravalomanana. Any amin'ny laharana fahaefatra no misy ny kandida Pasteur Mayol izay 4.3 n'ireo olona nanontaniany HJRA no nilaza fa mety hifidy azy. Laharana fahadimy ny kandida Jean Omer Beriziky 5.3 laharana fahaenina ny kandida Dama Maleo 10.1 laharana fahafito ny amiral Didier Tsiraka 4.4 manaraka azy eo Ramatoa Sarara Bearso 4.7 aty amin'ny laharana fahasivy ny kandida Jean Ravelonarivo 4.3 na zany zany efa dia misy ihany koa ireo olona nanontaniany HJRA izay kandida hafa ankoatran'ireo voatonona teo aloha manodidina ny 100. Ny olona tsy manan-kevitra kosa fa mbola handinika dia 3.1. Raha ity fanadihadiana fankakevitra izay nataon'ny HJRA ity zany dia tsy isy ho lany fihodinana voalohany amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Betsaka raha teo ireo kandida satria dia miisa 430. Na izany aza nefa mbola manana ray volana sy tapany ireo kandida andresendahatra ny mpifidy, mbola tsy manomboka raha teo ny fampelezan-kevitra. Mety iova na hitsimbadika mihitsy ity tarehimarika izay nivoaka tamin'ny fankakevitra nataon'ny HJRA ity. Tahaka ny rehetra moa dia fomba fanao na any amin'ny tany mandroso na ihany koa aty amin'ny tany andalam-pandrosoana tahaka ny Madagasikara ny manao an'izay fankakevitra na sondage izay. Araka izany dia mijanona ho fankankevitra ihany moa iny fanadihadiana izay nataon'ny HJRA tamintsika hoentina teo iny isika malagasy ny tompon'ny safidy ary izany ihany koa no lalana tokana ahafahana mametraka ny tany demokrasia amin'ny tany republikana sahala amin'ny Madagasikara izay mandalan'izay demokrasia ka ny fandatsaham-bato izay no ahafahana zany mahafantatra no mety ho filohan'ny republikan'i Madagasikara ho amin'ny taona 2010 sy 2020 io. Hitantsika eo moa
na mety ho fipetran'izay fifidianana filoham-pirenena izay fa tsy alalavitra isika fa mahakasika ny fifidianana ihany dia efa tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny bileta tokana izay natota tsy Afrika Atsimo raha ny fanazavana izay noentiny tompona andraikitra eo anivony voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI mahatratra 777 sy enalina moa ireto bileta tokana izay natonta ireto ary ho ampiasaina ho fampianarana sy fanetanana ary ihany koa fanabeazana ny mpifidy eto Madagasikara any amin'ny fampiasana izay bileta tokana eto Madagasikara izay fantatra fa mahatratra hatrany amin'ny 570 ny isany bileta tokana izay ho azon'ireo kandida isan'isany ao anaty reto bileta tokana andiany voalohany izay natota ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ireto fifidianana izay ho totosaintsika amin'ny fahafito ny volana novambra ao avy zao tiana ny manamarika fa dia spécimen na ilay ataontsika hoe bileta tokana ho ampiasaina fampianarana fotsiny no natonta fa mbola tsy tonga eto Madagasikara akory ireo bileta tokana izay ho ampiasaina mandritra ity fifidianana ity anjaminano menjanahary sy maminirina raha zavitsoarana no nanao ny fanadidiny 570 isak'ireo kandida ny bileta tokana modely nomena azy ireo amin'ireo 777 alina CENI tsy natonta mba ahafana mampianatra ny mpifidy azy tsy ireo kandida ihany anefa no azy ireo bileta tokana modely ireo fa misy ihany koa no omena ireo fiarahamonim-pirenena izay anisany tompony andraikitra voalohany amin'ny fampianarana ny olom-pirenena akoatra izay dia misy ihany koa no ampiasaina ny eo anivon'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ny olom-pirenena rehetra moa ny sitraka ny fampianarana sy ny fanabeazana fanetanana ary fampiofanana ho an'ny eo anivon'ny CENI kosa dia ireo tompony andraikitra eny amin'ireo birao fandatsaham-bato no isitraka izay fanabeazana izay voalohany spécimen le bulletin unique alefantsika naany afahana manao formation dia afahany ihany koa ireo kandida manao fanetanana zany zay le mbola bulletin unique tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mbola spécimen fa le bulletin unique tena ho ampiasaintsika amin'ny fifidianana mbola ho avy dia ho any Afrika Atsimo io rehefa avy eo zany ikarakara mikasika an'izany zavatra rehetrarehetra zany misa 573 sy sivy tapitrisa moa no antota amin'ny andiany faharoa amin'ny fanotana izay bileta tokana tena izy izay araka ny fenitra iraisam-pirenena dia tsy maintsy ampitomboana izay isa izay raha oharina amin'ny isan'ny mpifidy mba ialana amin'ny tsy fampina raha toka misy ny rovitra na ireo sampona samihafa mandritra ny andro fifidianana ka mety hiteraka tsy fahatombarana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'izay lafiny politika izay ihany makasika ny fifidianana eto Madagasikara dia fantatra ihany koa zany fa nisy ny fanampina izay natolotry ny firenena Alemana ho an'ny Madagasikara ho anatin'ilay kitapom-bolan'ny basket fond izy ity dia fanampina ataon'ireo teratany vahiny ho fanampinan'ny Madagasikara ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana ho totosaina eto amintsika ny fahafito ny volana novambra ho avy izao tsara moa ny manamarika fa ny PNUD no mitantana izany vola izany eto Madagasikara izany moa no natao dia ho fanampinan'ny Madagasikara mba tena ampanjaka marina ny demokrasia amin'ny alalan'izay fifidianana izay fa eo ihany koa ny isin'ny fitoniana eto amin'ny firenena raha ny fanavana izay noentiny masivoan'ny Alemana izay miasa somonina eto Madagasikara anjaminana menjanahary sy afitra lalaina maminirina raha zavitsoarana no nanao ny fanadidiny azo atao tsara ny manatanteraka fifidianana ao anaty filaminana raha ho amin'ity taona ity ho ny masivo Alemana satria raha ny hita dia samy manaiky ny anatanterahana ny fifidianana avokoa ny ankamaroan'ireo mpisehatra rehetra eto amin'ny firenena ny fakana ny fahefana ao anaty latsabato ihany mantsy no tena mametraka fa misy ny demokrasia eo amin'ny tany demokratika iray manoloana izany indrindra no natonga ity firenena lehibe ity anampy ny Madagasikara arabola amin'izay fanatanterahana ny fifidianana izay vola mitentina €10 araka izany no anjara biriky noentin'ny firenena Alemana ho fanampina ny Madagasikara ao anatin'ny kitapom-bola ny basket funds izay tantana ny PNUD ka ampiasain'ny CENI androany moa no nanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy mariana moa fa $1 million sisa no tsy ampy amin'ny vola ahafahana manatanteraka ny fifidianana saingy tsy sakana ahafahana manatotosa ny fifidianana amin'ny antsakany sy andavana nefa izany raha ny fanazavana avy eo anivon'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ankoatra izay dia dingana iray ahafahana mampandroso ny toe-karena ihany koa ny fisiny ny mpitondra voafidy ny vahoaka raha ny fanazavana nentiny masivo Alemana hatrany. Absolument. On a un gouvernement
de consensus, un gouvernement de compromis, un gouvernement qui prône la neutralité selon le Premier ministre Ntsai. Je pense que ce sont des très bonnes conditions pour avancer. Et je pense que la plus grande majorité des partis politiques et des Malgaches, ils acceptent les élections. Et les élections sont un pas vraiment en avant pour Madagascar, pour ne pas seulement trouver un nouveau gouvernement, mais aussi pour renforcer les structures démocratiques qui sont nécessaires. Démocratie, ça veut dire que tout le monde peut participer au processus du développement de Madagascar et pas seulement une élite. Tamin'ity androany ity moa no nanatantezana izay fanaovantsony fifanajana amin'ny fanampina ara-bolany Madagasikara izay teo ny masuvo Alemana Harald Gerig sy ny solotenan'ny PNUD eto Madagasikara Violette Kakiomia izay notantezana teny amin'ny CENI na ny sanamoa izany rehetra izany. Araka izany dia afaka miroso ao anatin'ny fividianana antsika na dia mbola tsy fino aza ity kitapom-bola amin'ny basket fond ity. Ivadika lafa mavao hafa isika raha hijery mahakasika ilay loza-pifamovozana nataon'ny fiara izay mpisava lalan'ny Praiminisitra Kristiantsay ny zoma lasa teo aty tsy ivandry dia fantatra fa efa matsiarotrina amin'izao fotoana izao ireo roalahy izay nidominy ity fiara izay mpisava lalana ho an'ny Praiminisitra Kristiantsay ity. Fantatra ihany koa fa mbola mitoy ny fitsaboana azy roalahy ireto amin'izao fotoana izao ary somary mampanantsaritra satria ny fahatapahan'ny taolana no nahazo azy roalahy ireto. Nisy fanahina kosa ny amin'ny lohan'ilay zandriny izany hoe ilay zazalakely vao 7 taona monja izay hanon'ny dona mafy nahazo ny lohany atao anatiny izay fifandona atetsy ivandry izay ao amin'ny efitrano fitsaboana momba ny fitsaboana ny taolana moa no misy azy roalahy ireto amin'izao fotoana izao fanadidina hoentin'ny jenita soalalaina sy tiavina rakotondrina. Tsy mbola fantatra hatreto ny fotoana ivoan'izy roalahy kely reto ny hôpitaly raha nambaran'ny mpitsabo. Ny fahatapahan'ny taolam-pe moa no vona nahazo azy mirahalahy reto ny zoma lasa teo vokatry ny fanararaotam-pahifanana nataon'ny fiara mpisava lalan'ny Praiminisitra Saint Christian. 7 taona sy 10 taona izy mirahalahy reto izao ny arambona izao. Sarotra ny fitsaboana ny fahatapahan'ny taolana tahaka izao ary mila fotoana sy fikarakarana azy ho hiatrano ny mpitsabo. Kisikely anankiroa zany le voadona reo zany dia ny tany amin'ny ao amin'ny service-ny traumatologie zany mikasika ny taolana zany no misy azy amin'izao fotoana izao dia ao izy zany ny arahana maso amin'le fitsaboana an'le mikasika ny taolana. Ny taolana moa zany dia raha fitsaboana ny taolana efa zany efa spesifika ny fitsaboana ny taolana dia efa misy fomba fikarakarana azy dia izy koa moa zany ankizy kely dia fantatsika moa zany fa ny taolana amin'ny ankizy kely dia mbola eo andala pitomboana zany dia mbola tsy mitovy amin'ny olon-dehibe zany moa ny ankizy kely. Ny fiahina takaitra moa zany tsy tokony raha ny tena izy tsy tokony hisy zany fa zay ny antony mitsaboana anazy zany. Tsy maintsy zay ny atao tsy andefasana azy mandeha mody tsy maintsy gardena sy arahana maso satria misy ohatran'ny fitarihana kely anaovana azy zay zany. Ity zandriny ity no tena nahina mafy ny fahasalamany taorian'ny loza iny noho ny fahavoazana teo amin'ny lohany. Toa ihany koa ny masony izay tsy afaka nisokatra intsony. Mafy raha teny dona niatra tamin'izy mirahalahy ireto raha ny fitantaran'izy mirahalahy nitranga tamin'ny oalin'ny zoma io. Dia esa zao tena mbola marary be? Tongo. Any amin'ny tongotra? Lazonay. Sion manafaka miakatsy tany ambony tany dia mifatatana dia avy amizay tombobitrana dia mafy be dia tonga dia nitongo izay. Raha tsy ahivina ny zavanitranga nanao contrasens ny fiara mitondra ny Praiminisitra Saint Christian ka nandona azy mirahalahy ireto izay nipita ny arabe. Tsy mba nijanona akory anefa ireto fiara nitondra ny Praiminisitra ireto mba hijery ny niarambona fa avy hatrany dia nanao taridositra ny tsoka. Ilay fiara nandona kosa saika hanaraka ny namana no voasaka ny fokon'olona nanatry maso ka tsy efa nitsoka intsony. Rehefa natao ihany koa ny fisavana ilay fiara navandoza dia mbola nahitana zava-pisotra mahamamo ihany koa ny tao anatiny. Anankitelo zany zareo na dia sansy dia ndray hoy kakatotra fa maintomay dia ny anankiroa ohatrany io
raha fehezina izany dia sady tsy nanaja ny lalàna amin'ny fehny fifamoivozana reto fiarany tondra praiminisitra ireto no tsy nanaja ny lalàna amin'ny fehny fiatrehana olona tradoza na ilay hoe non assistance personne en danger satria sady mamy no misotro toka nefa mamily fiara. Eo ihany koa ny fanaovana contrasens no mbola nitsoaka rehefa avy nandona ny zanaky ny malagasy izay pre tanindrazana fa tsy mba nijanona akory. Izany rehetra izany no niteraka fahatezerana teo amin'ny renanatry maso ka nahatonga ny fandoran'ny fokon'olona ilay fiarana vandoza avy eo. Niezaka niaro tena mafy avy eo amin'ny Praiminisitra sy ny mpanolotsaina azy tamin'ity fampitam-baovao ity rehefa tonga saina tamin'ny fanarotam-pahefana sy ny tandrevaka nataony ka niteraka fahasosorana sy fahatezerana ho andreo mpanara-vaovao sy tamin'ny ambaratonga serasera rehetra. Nanambara ny fampitam-baovao fa nandrian-tanana ny fitondrana ireto zaza niarambona ireto ny fiadidiny primatiora lainga nefa izany ary fiarovan-tena fotsiny. Raha ny fitantaran'ny fokon'olona nanatry masy mantsy dia izy ireo no nandray andraikitra naka taksi nitondra niarambona tany amin'ny hopitaly. Namafizany ihany koa ny reny izy roalahy ireto. Rehefa le voadona fotsiny izy vao natsony ny olona dia tonga tany tonga teo dia efa tao anaty taxi izy no nitsofoka tao niaraka tamin'ilay olona. Dia taxi tena nanatra anazy taty amin'ny HJRA? Etsy ankilan'izay dia manameloka ny fihetsiky ny Praiminisitra Christian ny olon-tsotra rehetra izay sendranay no izy tsy nijanona no nandeha nanatitra ilay zazakely teny amin'ny hopitaly. Na manana fahefana manokana aza ny Praiminisitra sy meka tahaka ninona dia tokony mampiseho fihetsika mendrika manoloana ny loza tahaka ireny. Ianao atao hoe mpitondra fanjakana nefa ny ianao mahatona olona dia ianao tsy mahalala ny tokony ataonao amin'ilay olona nefa ianao sady ankizo ny dominao tsy mety mihitsy izany. Azazaina hoe tsy raro mihitsy izany izy manitsakitsaka ny maha olona mihitsy tsy mirara madinika raha ho manokana. Azo lazaina hoe fanaparam-pahefana ilay izy raha ho ana manokana aloha no mitondra ilay olana ny hopitaly fa tsy haiko hoe mety hoe matahotra fitsaram-bahoaka avy izy na hoe ohatr'izany aho mety eny nahatonga anazy tsoaka mety ao anatin'ny tahotra izy satria ngoa ilay olona vory moa izy koa ankizy nefa izy diso ihany aloha amin'ilay hoe nandeha contrasens. Tokony andray andraikitra zany izy raha ohatra ka mahadona olona fa tsy tsotsoka fotsiny. Tokony andray andraikitra andray tanana mihitsy ny amin'izay zavatra hoe nahazo azy zareo. Raha izany aloha fieritreretako azy tokony izy mihitsy nanatra an'ilay kizikely raha ny tena fahalalako azy aloha fa tsy haiko izy mihitsy no tokony nandeha nanatitra azy tany. Raha tsy ahivina tamin'ny fotoan'andro nitondran'ny tompoko laza Felbert dia efa nisy ny tranga tahaka izao izay nandoma ny fiara mpisava lalan'ny filoha olona. Saingy nijanona ity farana ary ny filoha izy tenany mihitsy no nidina ny bataleny arambona tamin'izany andro izany ary nampiditra azy tao anaty fiara ka nanatitra azy tany amin'ny hopitaly. Fihetsika izay miendrika tompon'andraikitra sy olon-kendry fa tsy tahaka izao ataon'ny Praiminisitra Christian izao. Fantanina no apetrakitsika manoloana izay fihetsiky ny Praiminisitra ivelana fa ho Praiminisitra ny marimaritra iraisana Christian izao. Raha matoa lalatina rakotondrazafy izay mpanolotsaina manokana ity Praiminisitra ity dia mezaka mivony mafy fa ny ain'ny Praiminisitra aloha no laharam-pamehana vao ny ain'ny vahoaka malagasy tao anatin'ny fanambarana sy ny fampitam-baovao izay navoaka ny fiadidinan'ny primature moa ny farany herinandro lasa teo. Na dia nisy aza ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny Praiminisitra amin'izao fotoana izao amin'ny fitsaboana ireto ankizy ireto dia tsapa ihany ny finiavany izay anao tsinitsinina ny vahoaka malagasy satria akoatra ny fandikana ny lalàna amin'ny fehny favozana dia hitantsika ihany koa fa dia notsinitsiny avy ny Praiminisitra Christian sy ny ekipany zany ireto vahoaka malagasy madinika ireto ka tsy mba nijery akory na nijanona avantany vao na rehefa nisy ny lozantranga nataon'ireo mpiambina azy. Ny Praiminisitra moa tsy andaniny dia nanazava mazava fa tsy tokony atao polémika na hoe atao resabe ny mahakasika ity raharaha ity ary atao tsara amin'ny tranga sy ny loza rehetrarehetra izay mitranga eny amin'ny fifamivozana eny.
tsy ny olona nefa no te hiresaka fa ny fihetsika izay nataon'ny praiminisitra Christian Antsay mihitsy no natonga ny resabe na ho an'ny mpanarabavao zany na ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny tambazotra serasera anisan'izany ohatra ny Facebook teo ihany koa ny gazety mpiseho isan'andro anisan'ny nanao fanadihana makasika an'izay ny lasa info andeha ho arahantsika izany. Ny laza ny praiminisitra hoe tsy tokony atao polémika ny zava-nitranga tamin'ny zoma ka natonga ilay lozam-pifamoivoizana teo anoloan'ny lasity Ivandy. Tsy ny olona mihitsy anefa no te anao resabe momba izany fa ny fihetsiny sy ireo olona mpiambina azy nandritra ny fotoana nisehon'ny loza sy ny fanambarana navoaka no tena mahatonga ny olona rehetra ho tesitra sy nanao resabe tao aoriana amin'izay. Voalohany teo amin'ny tamin'ny fitora sasany arivo no fotoana nisehon'ny loza andeha ody eny amin'ny trano fonena ny teny mahatony ny praiminisitra fa tsy hoe andeha hiasa akory ary tsy naharitra ny fitohanana tamin'ny lalan'ny Ivandy ka namonjy nanao contrasonsa tamin'ny lalana avy eo ampita. Nandona kisikely roa teo amin'ny sisin-dalana nefa ilay fiara mpisava lalana ka nosakana ny olona tsy navelany andeha. Ny fiara nitondra ny praiminisitra kosa lasa nandeha fa tsy mba nanana fanetsetena mijanona akory rehefa nahita ny loza. Ireto mpiambina manokana tao anatin'ny fiara Toyota ihany koa nefa tsy mba ny saina izay andray an-tanana ireo zaza fa ny andeha hitsoaka ihany ny tao an-tsainy. Raha ao anatin'ity sary ity any fa efa noteren'ireo olona manodidina ireto mpiambina ireto vao nanaiky andray andraikitra. Raha tsy nosakanan'ireto olona maro ireto zany ireto mpiambina ireto dia mbola nitsoaka indray. Avy eo anefa dia mbola ireo olona teo indray no mitady taksi tondrana ny zaza any amin'ny hopitaly. Faharoa manarak'izay araka ny fahitan'ireto olona nanatry maso dia mamy ireto mpiambina nandeha tao anatin'ilay fiara mpisava lalana. Fahatelo namoaka fanambarana maika ny serasera primature ny arivan'io ihany ka nambarany teny amin'ny famaranana fa izy dia lehibe an'ny androm-panjakana ka tokony omena priorité foana izy rehefa eny an-dalana. Ary koa amin'izao toe-zava-misy izao izay mety isin'ny tranga mampatahotra dia amafisina ny fitandron'ny an'ny praiminisitra. Ny mbola nahagaga ihany koa dia ny fomba n'ireto gazety mpivoaka isan'andro manohana azy milaza indray fa ny mpitondra teo aloha no manao ny ataony dia ny praiminisitra no mibaby ny vokany. Saromana amin'izay indray izany ny zava-misy nefa izy izao no tratra nanao ny fanararotam-pahefana mandika lalàna manao tsinotsinona ny hafa amin'ny tsy fanajana ny fifamvozana sy ny lalàna mifeny fifamvozana ary indrindra tsy mandray andraikitra amin'ny olona tradoza vokatry ny natao raha tsy efa notereniny nanatry maso. Araka izany dia fanadidina noentin'ny lasas info moa iny narahantsika iny ary miantso ny mpanao gazety ihany koa izay eto amin'ny Honneur TV ny amin'ny fandefasana sy ny fijerena manokana ny vaovao sahala amin'ireny izay nanambarana fa ny fitondrana teo aloha no manao ny ataony ka ny praiminisitra ankehitriny no trahadoza sahala amin'ireny. Ny raha tsika mahita fa tsy ny fitondrana teo aloha no nanao an'ilay loza mpifamovozana ty tsy hivandry fa ny fiara izay nitondra ny praiminisitra. Noho izany dia tokony hanao fanadihadiana lalina vao tokony hivoaka ny vaovao sahala amin'ireny fa tsy hanao vaovao karazana fiandaniana politika isika mpanao gazety satria raha misy ny korotana eto amin'ny firenena dia anisan'ny manana andraikitra goavana amin'izany isika mpanao gazety.
Nos et vente manolotra ho anao. Boudou, telopolo taona. Fahatonga amin'ny fiderana aloha. Fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro. Iarako ny VHF izay mankalaza ny fahafolon-taonany sy ny koralany Alasata. Azadino ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro. Boudou, telopolo taona. Miara-miasa, la ligne de mire, gazety titre, panoana officiel, on air radio TV. Nizotra mpilaminana kosa ny fanadinam-panjakana baccalaureat tamin'ity androany ity izay andro voalohany moa nanomboana izany fanadinam-panjakana izany tsy farana raha tsy amin'ny alakamisy ho avy izao moa ity fanadinam-panjakana ity misy araky amby 7,707 moa ireo mpiadina manerana ny Madagasikara hiatrika an'izay fanadinana izay misy 7 ny teratany vahiny raha toka 5 kosa ireo manana fahasembanana hiatrika an'izay fanadinana panjakana izay ny taranja filozofia sy ny malagasy moa no nanomboan'ireo mpiadina tamin'ny taranja izay anatao androany alatsinainy mbola hitoy raha hampitso raha fakapitso ary ifarana amin'ny lakamisy kosa ny fanadinana. Clara nomenjanahary sy maminirina raha zavatra oarana no nanao ny fanadety. Tsy nisy olana ny fanomboana ny fanadinana baccalaureat tamin'ity androany ity. Ny taranja filozofia no natao imaraina eo ary ny taranja malagasy kosa ny tapakandro hariva. Nanomboka tamin'ny nora sasany maraina ny fiantsoana anarana ary azo lazaina fa tsy vaovao loatra intsony amin'reto ankizy ny lazadina izay niseho na izany aza nefa dia tsy maintsy misy foana ny tahotra. Etsy ankilany nisy ireo ray aman-dreny nisafidy ny hananitra sakafo ho an'ny zanany noho ny antony samihafa na dia efa mitaona ary ny ankamaroany reto ankizy ireto. Tampotampoka be aloha sy tsy ampoizina fa filozofia no nataonay teo dia sarotra ihany sarotrarotra fa ny resaka sakafo indray misakafo aty amin'ny telo alavidavitra. Ilay fanadinana aloha zazana mora sarotra dia filozofia ny tamin'ny maraina efa mba nataonay révision ilay izy zany fa misy miova fotsiny ny fanontaniana fa mba mitovitovy amin'ilay izy amin'ny taimany. Efa napozika any ny filozofia azo lasanay mora dia tsy dia zava-boatsony fa efa fahita isaky ny ataotry ny any am-pianarana ihany. Mba sady fampahirezana anazy no ny antony anaterana sakafo anazy atikatra. Alohany aloha raha hoe mena vola izy le ankizy namana sao teo minainaina be hoe tsy mahavoky anazy le sakafo dia za moa efa zanako tsy izy rery nanao examen efa betsaka dia efa fantatro izay zavatra izay dia aleoko manatitra koa sady ny embouteillage koa eo andaniny izay tsy inona lavidavitra dia raha hoe mody izy dia tsy tratrany ny lera fa aleo hoe izay no misahirana manatitra sakafo ho anazy. Nandeha ampilaminana ny fanadinana baccalaureat amin'ny ankapobeny na dia nisy aza ny olana izay efa mateti-piseho rehefa fotoana tahaka izao toy ny fanadinona ny taratasy fiantsoana ny fahaverezan'izany sy ny olana maro hafa. Efa misy hatrana nefa ny vahaolana izay homany ireo fohy be mpanadinana tsirairay. Raha ho an'ny tetsy amin'ny lycée HJRA manokana dia 7,570 no isan'ireo mpiadina ary mizara amin'ny efitrano 7,700. 7,700 kosa ireo mpiadina tsy tonga niatrika ny fanadinana tamin'ity androany ity anefa tafiditra tao anatin'ny lisitra. Ny amin'ny ankapobeny aloha zany lamina zany ny fanadinana androany. Ny taux de participation ankizy amin'ny ankapobeny anoany amin'ny 96% anoany. Dia ny olana anankiray koa hoe misy candidaty anankiray zany tratran'ny tsy fahasalamana izy rehefa teo amin'ny adiny 2 ny épreuve teo. Fa eto amin'ny Rabearvely moa misy infirmerie misy dokotera miasa dia nadmisena tamin'ny infirmerie izy. Malheureusement hoe tsy afaka avitrony izy miafika an'le épreuve toy fa zay fosorany tao aloha zany nataony CENI dia nalefany kopieny. Raha tain'Andriamanitra izy tafaverina raha riva fa efa nomeny dokotera fanafody dia miverina amin'ny composé. Ny lamy maraka izany ho an'ny androany ary efa vonona ny fanjakana na ho an'ny filaminana na ho an'ny fahasalamana. Ny taranja matematika tsy frantsay kosa no hatrehan'izy ireo raha ampitso.
amin'izay setra ny fanabeazana izay hatrany dia efa mivoaka ihany koa ny teteandro mpampianarana ho amin'ny taom-pianarana 24 sy 22 izay navoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izara dimo amin'ny fizarany taom-pianarana mandritra ity taom-pianarana vaovao ity rehefa hita fa mandeha tserikely makany amin'ilay rafi-pampianarana vaovao. Ny antony dia anomboka ny volana novambra ny fidiran'ny mpianatra ao amin'ny taona 24 ary tsy farana kosa izany raha tsy amin'ny 30 ny volana aogositra ho amin'ny taona 20 sy 20. Fanoila randriana tenaina no nanao ny fanadihadiana teo amin'ny sariny afitralahy. Raha mbola eo andalam-pamitana fanadina mpanjakana baccalauréat ireo mpiadana amin'izao dia efa nivoaka kosa ny teteandro mpampianarana 12 sy 20 sy 20 sy 20 izara dimy taom-pianarana ka hanomboka ny 20 novambra 20 sy 20 izany. Ny fizarana voalohany dia hanomboka ny 20 novambra 12 sy 20 ary farana ny 20 desambra 12 sy 20. Anana fialan-tsasatra ireo mpianatra hiatrehana ny fetiny noely ka ny 7 janoary 20 sy 20 no hanomboka indray ny fampianarana. Ny fizarana faharoa kosa dia hanomboka ny alatsinainy 7 janoary 20 sy 20 ary farana ny voalohan'ny volana martsa 20 sy 20. Ny journée des écoles ny fialan-tsasatra kely anelanelana io fizarana faharoa io. Ny fizarana fahatelo kosa dia hanomboka ny 4 martsa 20 sy 20 ary farana 20 aprily 20 sy 20 ary azo fialan-tsasatra natokana ho amin'ny pasika ny mpianatra mandritra izay. Ny fizarana fahaefatra dia hanomboka ny 20 aprily 20 sy 20 ary farana kosa ny 20 jona 20 sy 20 ary anelanelana azy ny fialan-tsasatra amin'ny fetiny fahaleovantena izay haritra herinandro. Ny fizarana fahadimy farany kosa dia hanomboka ny voalohan'ny volana jolay 20 sy 20 ary farana ny 30 aogositra 20 sy 20 izay fialan-tsasatra lehibe ho an'ireo mpianatra. Mikasika ireo fanadina mpanjakana kosa dia ho tanterahana ny talata 3 septambra 20 sy 20 ny fanadina mpanjakana voalohany CEPE ary ny 13 hatramin'ny 19 septambra kosa ny BEPC. Efa miatra tsikelikely eto amintsika araka izany raha fampampianarana vaovao raha ity tetiandro navoaka ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ity. Sehatry ny toetry ny andro kosa indray dia misy rivo-doza miforona any amin'ny ilan'ny avaratry Madagasikara izany hoe amin'ny ranomasimbe indiana nanomboka ny herinandro lasa teo. Izy ity moa dia andro ratsy izao nivadika ho lasa rivo-doza izao any amin'ny 50 sy 700 kilometatra miala ny antsiranana kosa no misy ny foibeny ny fanazavana izay noentiny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Hatreto aloha dia tsy misy fiatraikany ho an'ny eto Madagasikara ity rivo-doza ity. Fanoela randriana tenaina sy afitralalaina no nanao ny fanadidina. Ny farany herinandro lasa teo na feno fepetra ho rivo-doza ity andro ratsy tao amin'ny ranomasimbe indiana ity. Raha ny fanazavana noentin'ny teknisianina eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro dia tany amin'ny 50 sy 700 kilometera miala antsiranana misy ny foibeny tamin'ny 12 ora atoandro. Enina amin'ny 50 kilometera isan'ora ny rivotra entiny ary mahatratra 70 hatramin'ny 20 kilometera isan'ora kosa ny tafiotra ho entiny raha toka 90 kilometera isan'ora ny havanganam-pandehany. Mizotra miankandrefana sy mianavaratra ny diany amin'izao. Tafiditra ao anatin'ny cyclone tropical modéré moa ity rivo-doza ity raha ny fanazavana hatrany. Raha ireo antotanisa ireo dia vinavinaina tsy hiditra eto Madagasikara ity rivo-doza ity. Tsy misy araka izany ny filazana loza ary tsy misy fiatraikany amin'ny toetrandro eto amintsika. Fa misy fiforonana rivo-doza kely zany tamin'ity faraparan'ny herinandro lasa teo ity any amin'ny mbola lavitra izy moa tamin'izay dia mbola tsy nandefatsy ny information fa efa hita kosa le izy hoe io le izy efa miforona fa tamin'ny faran'ny herinandro iny zany no nanaovana filazana manokana ho an'ny publika zany. Izy io zany tsy dia misy zavatra atahorana firy mahakasika azy fa amin'izao fotoana izao izy zany any amin'ny 50 sy 700 kilometatra avaratra atsinanan'i antsiranana misy foibeny amina stadina perturbation tropicale izy tsy dia misy zavatra ina firy zany mety fivoarany raha mahakasika ny diany indray moa dia mizotra miankandrefana izy amin'ny ankapobeny dia rehefa voio izy somary mianavaratra kely manafosafo any amin'ny faritra avaratry ny océan. Zay zany mahakasika an'izy iny io amin'ny ankapobeny fa heverina izy fa hitondra orana any amin'ny
intsika zao latsinainy any amin'ny manakatety zoma any amin'ny zoma any izy zany zao no iverina hitondra orana amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Misy tsy dia orana be hoe manahoana koa fa mety isy hoe betsabetsaka kely dia avy eo mitsahatra kely mbola tsy voafaritra moa zay hatreto raha itsika zao te zao tsy mbola tsy voafaritra moa zay fa rehefa miditra ny saison eo tsika mahita azy moa misy ihany no manao amin'ny prévision saisonnière mbola tsy mamoaka moa zareo zany ny amin'izao fotoana zao hoe firy ny isan'ny rivo-doza dia firy amin'izay no hiditra raha mahakasika an'izay anirariana aloha zany dia mba tsy hisy an'izay fa amin'ny ankapobeny tsika zao mbola tsy tafiditra tanteraka ao anatin'ny saison zany hoe tsika zao mbola volana septembre ny zavatra iainantsika zao dia intersaison dia mbola hiditra anatina saison tsika dia ao anatin'izay tsika angamba iverina rehefa tena any amin'ny atin'ny saison any tsika mba iverina ho betsabetsaka ny fifonana rivo-doza ny fifidianantsika aty amin'ny volana novembre ny saison manomboka aty amin'ny 1er novembre dia iverintsika fa raha izao aloha zany mbola tsy afaka ny laza hoe isy rivo-doza ny amin'ny vanim-potoana ny fifidianana. Tsy mbola fantatra mazava ny isan'ireo rivo-doza mety handalo eto Madagasikara ho hatrany ny fanazavana azy avy amin'ireo mpamantatra ny toetr'andro. Tranga tsy dia fahita firy ny fiforoana ny rivo-doza sahalan'izao raha ny vanim-potoana manasara taona ho hatrany ny meteo. Ankoatr'izay, tsapa ihany koa ny fifadibadian'ny toetr'andro tato ato ary mangatsiaka izany rehefa maraina sy hariva ary mihamafana kosa izany ny atoandro. Iverenantsika kosa ny vaovao mahakasika ny fanabeazana teo fa momba ny fidiran'ny mpianatra kosa dia efa mitobaka eny an-tsena amin'izao fotoana izao ny fitaovam-pianarana izay ahafahan'ny mpianatra miatrika indray zany ny taom-pianarana vaovao. Raha ny tsikatratra dia tsy dia mahaliana an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra loatra ireny fitaovana vita malagasy ireny fa saika ny fitaovana vahiny izay tonga eto Madagasikara no mahasarika ny ray aman-dreny. Fanadidina izay hoentin'ny Fanuela Randrianatenaina teo amin'ny sarin'ny afitralany. Tsy hita eny an-tsena intsony ireo fitaovam-pianarana vita malagasy amin'izao fotoana izao raha ny tsikaritra. Ny entana vita vahiny tena mahasarika ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Raha nambaran'ireo mpivarotra dia efa ireo vita vahiny betsaka mpanjifa. Ohatrany mbola tsy hatramin'izay voatoko mbola tsy voavatra kitapo malagasy dia tsy hitako hoe inona ny antony na tsy antony fa mbola tsy voavatra. Tsy dia misy tsomy mihitsy koa ilay izy ny tena marina. Efa tsy dia tiva ilay efa vita ireny daholo vita sinoa. Dia niakatra tena niakatra. Teo aloha izy amidy 45 dia zao izy efa 55. Iva ny taoviny dia efa miva daholo izany dia tsy maintsy mirosany amin'ny vita sinoa sy isan-karazany malagasy. Ny ankizy nge sy manaitraitra amin'ny maso izy mampazotozoto anazy ihany ny ilainy. Dia karana dia any amin'ny sinoa. Misy ho arakaraky ny zanak'ilay olona izany ohatra hoe izany hoe mana zanaka roa izy na telo any amin'ny 500 000 any izy raha ohatra hoe manana zanaka ray aloha. Tena misonitra be fahadeo tamin'ny isatoana tena misonitra. Tony le tsara toy izao tamin'ny heritaona alaina 40 000 45 izao nefa izy alaina 50 000 52 5. Mandeha ve ntsena amin'izao mpianatra mbona tsy dia mandeha izany. Mbona tsy dia mandeha loatra amin'ny netana misonitra. Marevaka tokoa ny eny an-tsena amin'izao akatoko fidiran'ny mpianatra izao. Ahitana ireo karazana fitaovana isan-karazany toy ny kitapo izay azo lazaina fa manana endrika tsara izay tena mahavariana tokoa raha ny endriny no jerena. Tsy izay ihany fa ireo pitsopitsony rehetra dia efa manaraka ny fenitra tokoa. Lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray dia ny araky mivapolo faingo sivy isan-jaton'ireo reny ihany no mampinono ny zanany tsy misy fangarony ao anatin'ny fahinim-bolana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha toka ny 90 isan-jato no izay takin'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Tanjona araka izany ny isoroana mety sy ny tsy fanjari-tsakafo mitarasoka eto Madagasikara amin'izay afampinonona ny zanaka izay misy fangarony ao anatin'ny enim-bolana izay fa akoatran'izay ihany koa dia mila ahena ny tapahafatesan'ny zaza eto amin'ny Madagasikara raha ny fanazavana izay noentiny OMS hatrany. Anjamina no menjanahary sy maminirina raha zavatra tsoarana nonanao ny fanadidina.
Raika amby efapolo isanjato ny zaza latsaky ny 5 taona no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo raha ny eto Madagasikara. Izany dia vokatry ny tsy fanomezan-dreny ny nono tsy misy fangarony zanany hatramin'ny fahenim-bolana satria maro amin'ireo renim-pianakaviana no miasa amin'izao fotoana izao vao feno 3 volana ny zanany. Raha ny antotanisa moa dia manodidina ny raika amby efapolo isanjato ihany koa ny tany fampinonon-dreny tsy misy fangarony hatramin'ny fahenim-bolana. Kotanjony mba hampiakarina izany ho 520 isanjato mba ahafahana mampianatra any amin'ny 720 isanjato ny taham-pahafatesany zaza. Fisoloana ny tsy fandraisakafo karazaka eo amin'ny zaza. Tsapa ihany koa fa isan'ny iverin'ny reny sakany iray tsy tanterahana ny fampinonon reny tsy mifangarony ny zanany hatramin'ny fahenim-bolana hiasa. Raha vao mitratra fotsiny ny reny teravao fa iverina hiasa dia arepahana sahady anome sakafo hafa ankoatran'ny zanany vahaolana. Raha tsika malala nefa voka-dratsy ateraky izany ny fahasalaman'ny zaza. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fametrahana toeram-pampinonon-dreny na coin d'allaitement teo anivy ministera ny raharaha-mbahiny ho fitsinjovana ireo reny mampinono. Nanambara fa afa-po tanteraka amin'ny fametrahana izao toerana izao moa ny iray tamin'ireo reny mitaiza kely teo anivy ity ministera ity. Ny tombotsoako aloha izany dia milamina tsara miasa moa ilay zaza koa tena ampinono tsara. Mijanona any an-trano izy dia sakafo hafa no omena azy fa no fisokafan'ity toerana fampinonon-dreny ity dia afaka mampinono tsara. Izany moa dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny herinandro firenena ho an'ny fampinonon-dreny eto Madagasikara ary fitokanana toeram-piasana sakaizan'ny zaza fahatelo tamin'ity taona ity no natao teny amin'ny ministera ny raharaha-mbahiny. Raha izany dia entanina isika reny rehetra izay mbola mampinono amin'izao fotoana izao mba nono feno tsy misy fangarony nomena ny zanakitsika ao anatin'izay hatramin'ny fahenim-bolana izay lafa mbavao zay ihany koa ny antsika malakatona ny fahalalam-bavao eto amin'ny On-Air TV o amin'ny ity alina ity mankasitraka anao indrindra tompo klasy tompovavy niaraka taminay hatramin'ny farany aza adino fa mivantana amin'ny YouTube moa ny fampahalalam-bavao antsika ankoatran'izay dia amin'ny 10 ora sy sasany maraina ny famerenana ny fampahalalam-bavao mankasitraka tompo klasy tompovavy ara-mametraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray.